Tandindondoza ny fahalalahana mahazo vaovao ho an'ny olom-pirenena, voatohitohina ny fahalalahana maneho hevitra, voahitsakitsaka ny demokrasia, mirona makany amin'ny krizy ny firenena, lalàna mifeny iserasera, atsaharo ny fandaniana amboletra fa mamono ny olom-pirenena, tomponantoka izay manao amboletra mandany ny lalàna mampanjaka ny jado. Ity tsindraza no misy anay amin'izao fotoana izao araka ny fanambarantsika ny amin'ny tambaram-potoana nokana gazety amin'ity androany ity moa zany dia isy ny fanatrehana ny atatsika hoe ny fivoriana itambaram-be amin'ny fianarana ity araka ny tambaram-potoana ny fotoana andaniny mba ison'ny vavam-bahoaka ny lahadinika ao amin'ny fivoriana tiara-potoana zany tanterahana ka omaly moa zany. Ny zava-misy ety Tsimbazaza zany dia tsy azo idirana zany hita ety tsisy toromarika mazava tsisy fanafom-baovao mahakasika zao dia avy hatrany dia tsy azo idirana fotsiny tsotro atao amin'ny lafany aveleraterenena amin'ity androany ny andron'ny filaminana dia efa maneritra tanteraka izany toerana izany ny avy amin'ny morety zany ny maromarina kokoa dia efa maneritra ny toerana rehefa toerana maromaro fahitana izany manomboka ria Tsimbazaza rehetraky ny fivoriana dia efa feno polisy feno avy amin'ny zandary amin'izany toerana izany izay maneho tantera na ny toratora raha amin'ny ilany lafany antenimera-pirenena dia tsy azo andehanana fa dia efa ny morety avokoa no manemika izany sy mitandro ny filaminana izay ary fomba tokoa amin'izay fotoana izay izay ametrahana izay toerana izay zany na ny fandala aza dia saika voasakana avokoa zany dia zany mipetraka ny tanotanina mahakasika ny zava-misy ty anivon'ny antenimera-pirenena satria raha voalaza fa fivoriana tambaram-be azo mibesiny maro atrehana dia sakanana ny fahafahana nisy tao anatin'izany lafa izany amintsika miteny zao zany ny reno zany nambarany fotry mandraiky sy voalohany amin'ny fitandronan'ny filaminana sy nivon'ny antenimera-pirenena dia misy fandaminana ao anatinao dia zay dia tsisy mihinana azo atao akoatan'izay zany dia izay fotony sy na ny fanokasety izay efa tonga ety aza ary dia efa roan'ireo fitandron'ny filaminana misaveny na dia misorotsora araka izay ambarantsika izay dia efa fanelany rehefa fitandron'ny filaminana rehetra metandeha amin'izany faritra izany. Zay aloha zany zao ny zava-misy ety Tsimbazaza ny fanokasety efa ny tamin'ny taonany satria lafany antenimera-pirenena ao anatin'ny atay fivoriana itambaram-be azo mibesiny maro atrehana dia mazava-tengany zany fivoriana itambaram-be azo mibesiny maro atrehana amin'izao fotoana izao ny fanontaniana zany dia mipetraka amin'ny tety mandraikitra nivon'ny antenimera-pirenena mahakasika izao fetraka mipetraka izao satria na atao hoe fotoana gazety aza dia olom-pirenena ihany koa mety afaka anatrika izany fivoriana itambaram-be izany atao ny nivon'ny antenimera-pirenena ny tanteraka ny vavahady vao ambana tanteraka amin'ireo mpitandron'ny filaminana ny tena hita aloha miakapobeny dia ny eo nivon'ny gendarmerie eo zany ny tena hitetia miakapobeny ireo misy soratra hoe FIGN ny akantony zany zay no tena hita fa ny ary ambony somary manakaikaiky ny ministeran'ny fizantany dia polisy kosa indray no maneho tandahatra amin'ny lalana zany amin'ny akapobeny zany zay ny zava-misy aty avy tsy tena korondana aloha zany ny fampitana ny vavao amin'ny akapobeny ny fanokasety radioantsika. Misy zany ny fampiasan-kery nataony mpitandro filaminana tamina olo-tsotra nandalo dia tamin'ity toerana ity avy hatrany dia draka monina fa nataon'ilay mpitandron'ny filaminana ho an'ny olo-tsotra sendra mijorojoro tamin'ity toerana ity ary dia izay fandroahana izay no hita maso teto izay draka nataon'ilay mpitandro filaminana ho an'ireo olo-tsotra zany fampiasan-kery zany no ataon'ilay mpitandron'ny filaminana mivoaka atao amin'ny toerana misy azy tao dia hita teto zany atosika tsisy fananjanana
Ny olon-tsotra nefa tsy teny amin'ny teknolojia lafany anteny-mera-pirenena fa amin'ny lalana amin'ny toerana manakaiky misy mena. Ilay tanon'ny filaminana moa rehefa nahita dia misy kisaka tantena rehefa non izay fampiasan-teny izay tetỳ amin'ny toerana ity izay natsehana teto izay moa zany miaraka tamin'ireo naman'ireo. Telo ny zava-misy hitantsika tetỳ dia milakory zany ny fitenena. Dia miaraba indray ny tiany ny radiantsika ary amin'ny maraina izao dia mitantara kelikely ny zava-mitranga ety amin'ny lapan'ny anteny-mera-pirenena. Izany hoe tsy tena tonga amin'ny lafa fa ety amin'ny akademia malagasy no misy ny mpanao gazety amin'izao fotoana izao dia efa manomboka miasa moa zany ino misy teo ny eritseritra ny avionivo ny FIGN no midaroka indray ny mpanao gazety nandrata mpanao gazety tamin'ny ity maraina ity ary avy amin'ny polisy-pirenena kosa no mikiasa indray hanao anterisetra ny fitaovan'ny mpanao gazety tamin'izao maraina izao dia manomboka mihamafana ny fifandaharana eo amin'ny mpitandro filaminana sy ny mpanao gazety noho ny herisetra izay ampiarina satria dia sakanana tsy avelana tanteraka miasany ao anatin'ny sianse plenaire ny mpanao gazety malagasy tsy avela hitsy ao amin'ny lapany anteny-mera-pirenena anatika ny fisionana ity satria dia mandaka ny dadina. Ny filohan'ny anteny-mera-pirenena moa anisan'ny tany lehibaiko amin'izao zava-misy ety Tsimbazaza amin'izao fotoana izao satria izy ny tompona raikitra tompona raikitra ny lehiben'ny Moregy ihany koa no anisan'ny nanome baiko zany ny andravana amin'izao tetehany mpanao gazety zao sy ny ampiarana ny eritretra dia miantso ny tompona raikitra izay amin'izao fotoana izao mba hijery akaiky amin'izao lafin-javatra izao. Miantso ny zon'olombelona, miantso ny Amerikanina indrindra izay tena saropiaro amin'ny fanadana ny zon'olombelona sy ny fanitapitana ny demokrasia satria dia izay no ampiaro ny mpitandro filaminana malagasy amin'ny mpanao gazety mikafy ny fahalalana amin'izao fotoana izao ary dia miantso ny namana rehetra ihany koa sy tika olom-pirenena voakatika ho tonga ety Tsimbazaza mba hanoana izao etika ho ataony mpanao gazety zao miantso tika maika dia maika zany ho tonga ety Tsimbazaza dia averina indray zany toetsona maika ho atika rehetra ho tonga ety Tsimbazaza satria dia manomboka manao ny ataony ireto mpitandro filaminana malagasy reto noho ny baiko izy ireo izay tonga amin'izy ireo dia samy manome baiko daholo zany ny tompona raikitra ny ny anteny-mera-pirenena. Voalohany ny mpitandro filaminana avy amin'ny Moregy zany no nanome baiko araky ny fanazavana teo dia miala andraikitra ihany koa moa ny eo anivo ny polisy-pirenena satria dia nahita mihitsy ny taratrana izay nianjady tamin'ny mpanao gazety noho izay fampiarana eritretra izay. Izay aloha no azo ampitaina fa dia iverina titikely eo ihany zany isika ampita ny vaovao amin'ity maraina ity. Raha ny zava-misy teneviny anteny-mera-pirenena Tsimbazaza aloha amin'izao fotoana izao dia mbola ety ivelany lapa avokoa ireo mpanao gazety izay tonga ety an-toerana izany hoe mbola voahodidin'ny mpitandro ny filaminana tanteraka ny manodidina an'izany lapam-panjakana ety anivony anteny-mera-pirenena Tsimbazaza izany. Misy na mpanao gazety iray aza afaka miditra ao anatin'izany lapam-panjakana amin'ny anteny-mera-pirenena izany amin'izao fotoana izao raha ny baiko azon'ireo mpitandro ny filaminana ety an-toerana. Nisy teo namana fitrarakotondra-soa ny fihetsika hoe nandoalika teo anatrehan'ireo mpitandro ny filaminana mpanao gazety inona no mety ampiny safetsika izay? Ny tena marina dia hoe nampandoliana ny mpanao gazety ary le eritseritra ny fitondram-panjakana ny tena nydietsika hoe etika anterisetra sy tiam filaminana dia nampiseho anay keo fa afaka manao izay zavatra iveriny da ny mpitandro ny filaminana izany mba mbola izay ny anarany manao an'izay sitrapony izay ka mpandoalika mpanao gazety izy tsy mahamenatra amin'ny mpanao gazety tsy manetry voninahitra amin'ny mpanao gazety ny fandoriana fa everinay kosa fa sary izay tsy mendrika n'izao ataona rehefa fahatendrigainantsika izao sony izany fampandoliana mpanao gazety izany ary izao tontolo izao ny raisam-pirenena no ifampijery hoe tapiny ahoana ny fomba hitondrany ny fitondram-panjakana ny mpanao gazety eto Madagasikara. Manao ahoana ny toeranetsika teneviny anteny-mera-pirenena hatramin'izao mbola tsy tafiditra ao anatin'ny lapany mpanao gazety?
Ny tena mampalahelo tsara-pahafantarina antsika dia izao, tsy hoe rarana fotsiny ilay sitting izay eritreretina atao ao amin'ny tokotany ny antemeram-pirenena, fa ireo le mpanao gazety izay tonga hanao ny asany no tsy tafiditra ihany koa zany. Izany hoe na mpanao gazety hanao ny asany fotsiny raha mety tsy hanao sitting dia efa tsy afaka miditra zany antemeram-pirenena zany. Ny tsara ho fantatra nefa dia ny hoe misy fivorena hitambaram-be azony be sy ny maro aritrehany séance plénière izay tanterahana ao an-dafo amin'izao fotoana izao. Lalàna io séance plénière io dia nizaniza olom-pirenena malagasy na tsy mpanao gazety ara dia afaka manasika an'izany. Saingy amin'izao fotoana izao lavina daholo izay zo sy rehetrarehetra izay tsy fantatra hoe inona ny atahorana amin'iretsy mpanao gazety reto fa dia hitakitsahana tahaka an'izany lalàna antsika, tsy fantatra izay ataony zareo ao anivon'ny parlement eo inona ny zava-mitranga ao. Izay ny tena olana izay le hoe fanitakitsahana amin'izo amin'ny olom-pirenena izay. Isany namana fetra Rakotondrasoa nitondra izay fanampim-baovao etenivy ny antenimera-pirenena Tsimbazaza izay araka izany dia nisy zany ny fihetsika mametratra nataony mpitandron'ny filaminana nampandohalika ireo mpanao gazety izay tonga tetenivy ny antenimera-pirenena Tsimbazaza miasa nambavabasy moa izany ireo mpanao gazety izay manatanteraka fihetsiketsehana etenivy ny ity alam-potanjakana ity, izany hoe mitaky ny siny mangarahara isin'ny afafana maleleka malalaka ny mpanao gazety no nanaovana izay fihetsika azo lazany hoe mamoehatra tanteraka izay zany aloha no azo ambara etenivy ny antenimera-pirenena Tsimbazaza averina any aminareo any amin'ny radio antsiva tandindondoza ny fahalalahana mahazo vaovao ho an'ny olom-pirenena, voatohitohina ny fahalalahana maneho hevitra, voahitsakitsaka ny demokrasia, mirona makany amin'ny krizy ny firenena, lalàna mifeny iserasera, atsaharo ny fandaniana amboletra fa mamono ny olom-pirenena, tomponantoka izay manao amboletra mandany ny lalàna mampanjaka ny jado.